eny ary lesona fiavaritsika zao amin'ny sary mandrakizay a tena tianao ve le izy raha ankafizinao le izy dia tena ankafizinao no manaraka rehetra eo satria tena mahafinaritra indrindra ary izany antonaovantsika n'izao zavatra zao satria te hiditra amin'ity fizaranty mihitsy tsika satria hitanao a betsaka ny zavatra dinganiko amin'ity boky ity tiako tenenina dia zao tsy vita mihitsy fa saika nahita loza mihitsy andray andro zay ary ny vaky mahafinaritra mihitsy nanaka anaty amin'izay fotoana zay hoe tsy ho voatorina ao anatin'ny lesona iny io boky raha io zay mariny ianao noho izany dia betsaka ny zavatra ajaniko ohatra ny momba ny hoe vatana membonahitra ny firesahana momba ny fidinan'ny lanitra sy ny resaka fotoana ny arivo-taona fanjakan'i Kristy zavatra mahafinaritra maro reny voalaza tsara ao anatin'ny boky mihitsy ireo zavatra rehetra ireo zany no mahatonga tena hoe mampirisika anao mihitsy tena maky an'ity boky ity fa te hiresaka kely momba ny lanitra tsy maintsy miresaka kely momba ny lanitra ao noho izany tiako entina aminao soratra masina tiako indrindra momba ny lanitra Hebreo toko 12:2 ary somary notanisaiko amin'ny lisitra le izy raha marina dia le teny entina milaza azy no tena voaboaso aketo zany fa Hebreo toko 12 no vakiko fa inareo kosa efa tonga tendrombohitra ziona sa merina ziona orinareo foana atao anatin'ny lesona roa manaraka zany tanànan'Andriamanitra velona dia Jerosalema any an-danitra jereo inona ny zavatra ambarany momba ny tanàn'Andriamanitra ao amin'ny anjely tsy tambo isaina raha Andriamanitra no miteny hoe tsy tambo isaina dia tena tsy isa kely mihitsy zany amin'ny fiaonam-be izafy moa ireo amin'ny fiaonam-be ireo izaho dia mino manokana fa olo-masiny testamenta taloha izay teo atratran'i Abrahama ireo aveo tsika dia mahita ny fiangonana Lamatoa ireo dia olo-masina izay lasa any amin'ny tompo naka ny valisoany marina ary aveo dia misy an'Andriamanitra mazava ho azy ary aveo dia misy mifanahy ny olona marina izay natao tanteraka ahoana ny amin'io resahako mihitsy io aveo dia misy an Jesosy mazava ho azy ilay raha izay tena lavitra noho ny raha ny Abela iza moa zany ireo fanany olona izay efa natao tanteraka ireo inoko fa izaho sy ianao io ao amin'ny Hebreo toko 4:12 milaza fa manatona ny seza fiandriana fahasoavana ny fahasahina tsy isika aorian'izao fiainana izao ny olona lazainy izany teny zany fa miresaka momba antsika amin'izao fotoana izao ianao dia afaka mitsidika matetika ny seza fiandrianana manatony imbetsaka raha izay tianao ianao malalaka aminao mivavahadiny satria ianao dia anisan'ny azy ka tsy mahafinaritra ve zany tiako zany nanao an'izao fanambaran'izao Paoly somary mianoatra kely noho ny manatona ny seza fiandrianana ambavaka izy ity izao lazain'i Paoly amin'ny Korintiana 2 malala olona anankiray amin'ny Kristy aho tokony 14 taona lasa izay na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatra Andriamanitra ny malala tadidio tsara fa mbola anana vatana tsika kory tsy otra fanahy-mitsingevana mahiny amin'ny rahaonely fa anana vatana tsika anana sandritsika anana tanantsika itovy endrika amin'i Jesosy nifanerasera tamin'ny mpianatra taorian'ny fitsanganany tamin'ny maty tsika tahaka izany mihitsy no endritsika satria tahaka azy tsika rehefa miseho izy tiako zany tsy tsara ve zany zao misy namako tena akaiky mihitsy pastora lehibe izy efa ntaona maro nafantarako azy ary polisy tao Los Angeles izy ka ny oktobra taona 7 fotoana voalanaovany asa fanompony tonga tao an-trano izy dia fahafatesana no novantahanany tao efa mitoloko sy nitomany fotsiny eo anjorony tohatra mivadiny tamin'izay fotoana izay ay le zana 10 taona kay no nijery aloha baolina tamin'ny téléportable ka tsy hay fa dia voasitony ka latsaka tao anaty benoara ilay fahita lavitra maty le zaza rehefa nahitan'ilay izy le namako teo izy hoe hitanao za zany paramètre taloha ka raha vetanao ohatran'izany ny zanakao dia maty ny antsona azy ary PMH ny antsona fa nanomboka ny vavaka izy farany dia tonga ny infirmier ka nandriany 20 minitra dia tsy niova mihitsy aloha le milina fa efa nanondro fa maty le zaza fa ikraika tsy nanaiky nitoy ny vavaka izy afaka 20 minitra dia izy hoe raha eo tsy manana finoana intsony fa misy kosa le karazana finoana le fanomezam-pahasoava amin'ny finoana voalaza amin'ny Korintiana 4:14 resahany amin'io ilaiko zany teo izy hoe misy zavatra nikasika teo an-tampon-dohaka rehefa tonga teo le izy teo izy hoe ho velona ianao fa tsy ho faty ka vetrany dia zao nataon'le machine pip 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 nentinitina le zaza dia le vatan'le manga nefa niverina indray tamin'ny laona nietsika indray masony nentina tany amin'ny hôpitaly izy dia hoy kiraika hoe tena fahagaga ity fa tena aveo izy nantsony dokotera tsy moramora ka zao nolazainy hoe raha ho velona ny zanakao dia 0,01 rehefa mifarany hitan-tsaina ny quotient intellectuel nisy tisy nientaka zany tamin'ny reiny ary nivoaka tamin'ny lalam-panafody ety ivelany le izy izany hoe nisy choc zany nahazo amin'ny vatany tsy nahatsiaro tena ilay zaza nandritra amin'ny fito volana ary fito volana taorianany vavaka nandefasana ira fiderana dia nanokatra maso indray le zaza dia hoy kiraika dadany hoe iza ny anaranao ny anarako izy izy numéro telefônina antsika le taloha tany sainy daholo le izy sady filohan'ny mpianatra tany amin'ny lycée nianarana ity tovolahy ity no nivoaka tambonatra ihany koa tamin'ny université ingezanindra tany Amerika tamin'ny note 16/20 sady mbola nakany amin'ny sekoly baiboly fa ny zavatra tena mahaliana rehefa niverina ny ainy dia izy hoe dady rehefa nitehaka tamin'ny rano le tele dia tsy natsapany inina fa nisy anjely nandray ny sandroko havanana ka naisotrany ala tamin'ny vatako dia nandeha tamin'ny natonela anankiray zay ka aingana be mihitsy ny hafanganam-pandehanay aveo ny tonga dia nitehaka tamin'ny lalana tena volamena
Hoy izy hoe tsy milokom-bolamena ilay izy ry dada fa tena volamena. Tanàna lehibe ilay izy sady tsara tarehy sady mbola nisy fananganan-trano tamin'izay ozy izy. Nisy fianakaviako efa nodimandry sy namana efa ao amin'ny tompo ireny reny no nitsehana rehefa nitehaka tamin'ilay lalana ny tongotro. Dia misy dia tongotr'olona toatra mihamanatona amin'izay rehefa eo dia niparitaka amin'izay fireo vahoaka ny resaka tamiko ireo kanjindro Jesosy dia nentiny tompona no fitetezam-patra tao an-danitra aho. Dia ozy izy hoe hitako mihitsy ny sasany tamin'ireo trano be antsika any fa mbola misy tsy vita ilay izy. Dia nanontaniako Jesosy ka ozy izy hoe nihetsika feno fankatoavana rehetra ataon'ny ray aman-dreninao amiko eny ambony tany dia manampy refy mampitombo an'io trano io. Ary avy eo Jesosy dia nanokatra rideau, ohatran'ny rideau moa zany ny fitantarany azy, dia ozy izy hoe tsy maintsy mandeha anao fa ny dadanao miantso anao. Dia izao lazainy Jesosy fa izaho kosa niantso anao mpitovy teny. Dia niverina izy ka manambady izy mananjanaka izy ankehitriny. Fa ny lanitra dia toerana tena misy, tahaka ny elo tena misy ihany. Tena misy io. Ny olona fantatra efa tany dia milaza fa ny an-danitra any dia misy loko izay tsy hainanantsika ety an-tany akory. Mahafaly aho satria izaho mantsy olona talandoko. Ny olona sasany mantsy miteny hoe jambany loko fa izany kosa tsy ekeko izany. Fa izao fantaro tsara fa misy voninkazo any ary tsy potika ny bozaka any rehefa hitsahana fa miverina amin'ny laoniny. Velombelona daholo izany ny zavatra rehetra any an-danitra any ary afaka mandeha any ambany rano ara-bakiteny mihitsy ianao rehefa any an-danitra. Betsaka mihitsy izany ny zavatra mahagaga reko avy tamin'ny namana izay efa tany ka niverina na ny olona nanoratra momba ny lanitra. Tiako be mihitsy miresaka an'ity loatra ity kanefa tsy maintsy miresaka momba ilay trano vao amboarina teo tsika ao ve ary izany no tiako hifantohana amin'ny ambiny ity lesona ity. Eriko ny mba hiresaka momba ny mpino antsointsika hoe seza fitsarana Kristy ilay fitsarana mpino manomboka hatreto ka tena finaritra mihitsy izy ity. Ndao ary andeha ao amin'ny Korintiana 5:5 Paul dia manoratra ka izao lazainy matoky isika ka aleontsika ny tsy hitoetra ao amin'ny vatana fa nitoetra ao amin'ny tompo. Ka ny zavatra voalohany izay tiako tondrona dia tsy salasalana fa olona kristiana ihany resahan'ny Paul eto. Ao anena fantarantsika an'izany satria rehefa tsy mitoetra amin'ny vatana ny tsipino anankiray dia any amin'ny elo izany zareo izay araka ny efatantsika tamin'ny lesona farany. Ireo izay manana ny rahan'i Jesosy Kristy namonjy azy ihany no mitoetra any amin'ny tompo. Ilay izany dia tsy miresaka ny amin'ny tsipino zany Paul izao fa miresaka amin'ny pino zany izy eto. Raha mijery ny 5 zany tsika eto koa dia ataontsika tanjontsika. Tsotra ny dikan'ilay tanjona fendratratrarana ny mba hankasitrahany tsara antsika na mitoetra na tsy mitoetra. Tiako mihitsy zany, tsy hankasitrahany fotsiny fa hankasitrahany tsara. Hitanao, mampatsiaro azy zany tantara ela be izay. Zany hoe feno 3 taona amin'ity taona ity ny zanako lamatoa mampirehrea mihitsy izy mananjanaka mahafinaritra be izy ary tena ray mpianakaviana tsara no za mihitsy izy fa tadidiko raha mbola tany amin'ny 17 taona tany izy everiko fa 7 taona kosa ny faralana tamin'izay fotoana izay. Samy teo mpisakafoanana izy evada tamin'izay fotoana izay ary tena peraka Andriamanitra tato am-poko tato hoe niteny tamin'izy evada zany hoe ory zalahy asa raha fantanareo fa tsy misy zavatra ataonareo zany ampihena ny fitiavan-dadasinenareo zany. Teo zalahy Dosy hoe asa raha fantareo fa tsy misy zavatra azonareo atao ampitombo ny fitiavany dadasinenareo zany. Tsara zany. Fa ozy amantsy azy fa nareo no tompona andraikitra amin'ny fahafahanay mankasitraka nareo. Teo zalahy hitanao, ianao tsy afaka ny ampitombo ny fitiavan'Andriamanitra anao zany ary tsy misy azonao atao ampihena ny fitiavany anao izany amin'ny mahazanany anao. Fa tsika no tompona andraikitra amin'ny fankasitrahany antsika. Ozy Paul ataontsika tanjontsika mba hankasitrahany tsara antsika fa maninona? Fa dia midika hoe satria marina satria isika rehetra dia tsy maintsy iza le hoe rehetra eto ny kristianina ihany no resahany eto toizana mba handraisany olona rehetra ny zavatra nataony tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Wow! Koa amin'izany dia satria fantatsika ny fahatarana tompo dia mandresy lahatra ny olona izay. Avesatra mihitsy zany isika mpino no hitsangana eo amin'ny seza fitsaran'i Kristy. Raha mijery ilay teny hoe seza fitsarantsika ny teny grika dia bema. Inona ny ambaran'io teny io? Io dia sehatra iray avo ary zanatohatra ny akarana aminy. Io matetika dia misy seza. Nampiasainy manam-pahefana ny enteniteny teo alohan'ny olona maro tafavory ary matetika tamin'ny raharaham-pitsarana. Niezaka zany ny mpanoratra ny Baiboly nampitovitovy ny zavatra izay nampitain'Andriamanitra taminy tamin'ny fomba natakaran'ny olona azy. Ny Romanina no tompona andraikitra tamin'io zavatra io. Manaraka, io dia sezan'ny tribinaly teo amin'ny tanàna tamin'ny ampira Romanina. Tamin'io ihany koa ny tsaran'i Pilato an'i Jesosy. Tamin'io zany Pilato nitsaran'i Jesosy. Noho izany, te hiverina indray aho zany hanazava indray. Ny fitsarana raha tsaroanao tamin'ny lesona voalohany dia midika hoe fanapahan-kevitra. Samy miverina fanapahan-kevitra. Momba na manohitra ny vokatry ny fanadihadiana.
noho izany ny fitsarana na ny fanapahan-kevitra atao amin'ny mpino amin'ny seza fitsarana dia ho mandrakizay. Tsarovy tsara ny fitsarana mandrakizay, fanapahan-kevitra mandrakizay. Maharaka ve nareo? Ka na dia fitsarana ny mpino atao amin'ny seza io aza dia mandrakizay. Izany hoe tsy misy fiovana intsony, tsisy safidy mpanapa-kevitra, tsisy fijerena ifotony intsony, fa io dia aritra mandrakizay. Jakoba dia manao fanambarana tahaka izao. Izao no lazainy, inona no miainareo? Fa zavona ihany ianareo. Zao raha ohatra ka mbola velona amin'izao androntsika zao, Jakoba dia nompo fa takan'izao nanoratany azy. Hafa mihitsy. Hoe, fa inona ny ainareo? Ka tsy aotra ve izany? Fa ahoana? Satria isika dia mahalala kajikajy tsotsotra izay tsy fantary Jakoba tamin'izany. Izao le izy, ny isa misy fetra zaraina amin'ny tsy misy fetra dia aotra. Ao ve? Kajikajy tsotsotra izany marina, ka raha alainao ny 80 ka zarainao tsy misy fetra dia aotra ny azonao. Andeha ataontsika vela 20 ianao zany ka alaintsika le 20 dia zarainao mandrakizay zany ka aotra ny azonao. Ka ainao ny zavatra lazainy. Lazainy fa izay ataontsika amin'izao fotoana aotra izao no hamaritra ny fomba andanintsika ny mandrakizay. Marina? Ka fantatrao zany ny fahamarinana ilaina fantatsika izao. Izay ataontsika amin'ny azo fijaliana no hamaritra ny toerana andanintsika mandrakizay. Fantatsika rehetra zany na lanitra na elo, marina? Fa ny fomba fiainantsika pino no hamaritra ny fomba andanintsika ny mandrakizay. Maharaka ve nareo? Aleo hanampy anao hahatakatra le tena mampientanentana be amin'izany. Eritrereto ary izao lazaiko aminao ny fomba fiainanao ato anatin'ny 4 ora no hamaritra ny fomba andaninao ny arivo-taonanao manaraka ety an-tany. Andeha ataontsika velona arivo-taona zany ianao noho izany ny fiara zay entinao, ny fiarahamonina isy ianao, ny mpiarahamonina zay isy ianao, ny karazana trano honenanao, ny fitazanana amin'ny tranonao, ny olona iara-miasa aminao, ny asanao ao anatin'ny arivo-taona manaraka dia samy hofaritany 4 ora manaraka. Ahoana ny andaninao la 24 heures? Kisendrasendram-piainana ve ny ainanao sa asianao planina? Ataonao misy tanjona le izy. Marina? Kanefa ireo rehetra dia tsisy azo oharina mandrakizay satria ny indray andro mbola azo zaraina 365 000 jours. Ny indray andro anatin'ny arivo-taona nefa mbola isa voafetra. Aleo alefako lavidavitra koa. Andeha ataontsika hoe miresaka aminao hoe ny fomba fandaninao ny 4 manaraka, ray andro no hamaritra ny andaninao ny ray tapitrisa taona. Fa tsika ary tsy misy ifandraisany amin'le ray tapitrisa taona. Fa ahoana? Satria Adama zany 4 arivo-taona lasa zay, Abrahama zany 4 arivo-taona lasa zay. Tsy manana ohatra apetraka amin'izany tsika. Fa ny asanao, ny olona iarahanao miasa, izay ataonao, ny fiarahamonina misy anao, ny fiara hoentinao, ny olona izay ray vodorindrina aminao, ny fitazanana avy eo an-davaranganao sy ny ray tapitrisa taonanao dia hofaritany fomba fiainanao ato anatin'ny ray andro. Ahoana zany ny fomba andaninao ny andronao manaraka? Asianao planina saty zany, kanefa dia tsy misy dikany raha oharina amin'izay lazaiko aminao satria ny ray andro zaraina 365 000 jours mbola voafetra ihany raha zaraina amin'ny kotina ny ray tapitrisa taona io. Izay ataontsika atao anatin'ny fotoana aotra izao no hamaritra ny fomba andanintsika mandrakizay. Azonao ve le izy? Tsy miteny anglisy ve ianao na mahalala olona tsy miteny anglisy nefa mbola mila fampianarana hafa avy amin'ny John sy Liza Bevere? Mankanesa reo amin'ny cloudlibrary.org ary ao mivantana ary ataovy download eo ny karazana fampianarana. Safidio fotsiny ny fitem-pirenenao, safidio izay fomba tianao hakana fampianarana. E-book, afatra amin'ny vidéo, audiobooks fampianarana, mpandaharana fahitalavitra, baiboly sy maro hafa. Tsy dio ary ny cloudlibrary.org. Mety izany ve ny antony ilazany apôstôly Paoly? Maika dia maika amintsika mba handraisantsika ny fara-fahabetsany amin'ny fahalosoantsika. Jereo ny zavatra lazainy, miazakazaha mba hahazahoana. Marina, avereny hoe miazakazaha mba hahazahoana. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny fanazaran-tenany. Kanefa reny dia mitady sady boninahitra mety ho loha ihany. Fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Tenin'Andriamanitra vakiko eto zao ozy izy, tsika kosa dia miaina amin'ny fomba izay andraisantsika ilay loka maritra mandrakizay. Hitanao ve zany na hoe fara-fahabetsaky ny valisoa? Jereo ny zavatra nataon'ny apôstôly Jaona tamin'ny fahaterany, efa nananika ny 7 taonany izy rehefa naroatra ity teny ity, ary firy aminareo malala fa rehefa tonga amin'izany taona zany olona dia manana ny atao hoe ositra maharay. Marina, mila miaino tsara zay ianao satria misy teny lazainao zany. Jereo lazain'ny apôstôly Jaona ary mitandreminareo fandraona averiny naminona itena. Tsaroa fampitovian'ny apôstôly Paoly mihintsana izany, fandrao efa nitoro tamin'ny sasany nefa ho lavina kosa. Mitandreminareo fandrao mahavery izay efa naminona iteny fa mba andraisanareo ny valim-pitia feno. Izany Paoly dia miresaka momba ny valisoa ihany koa eto, fa mareo fa ataony hoe feno le valisoa. Ka inona ny dikan'le teny hoe valisoa feno aminy? Dikan'izany dia izy ampahambalisoa, ary izy koa ny tsy hanambalisoa. Malina fa tsy izao ny lazainy, oka iany eto izany mba andraisanareo ny ampahambalisoa.
Maninona tsy izany nataony satria tiany tompo inoy tsara tiany tompo andray valisoa feno ianao jereo tsara fa azoko lazaina aminao ny mahadahada raha mbola kely ny zanako raha marina mbola misy mipetraka ao an-trano mihitsy ory zareo zao tena tiako mihitsy sahoana laika ka zay tsyna fianakaviana italiana miaraka aminay ny zanakay lahy raha mbola tsy manambady ka raha mbola kely ny zanakay dia tadidiko tsara hitanao nijery any zalahy dia ozy aho hoe tena te amalisoanareo mihitsy aho fa satria dada tsara ihany dia tsy amalisoanareo aho raha tsy misy tambiny na mendrika anareo le izy inona ny antony raha toa zany aho ka mamaly fitiany zanako kanefa tsy misy tambiny dia lasa miala le tambiny ka firy amintsika mahalala fa tsara ny tambiny Andriamanitra raha itsika ihany koa dia tahaka izany no antony amparezany antsika amin'ny alalan'ireto lehilahy ireto miazaka zaho manana tanjona oka ihany toy izany mba azaonareo valim-pity feno fa tsy ampaham-balim-pity ataovy amenina izany inona ny antony satria raha ohatra ka mijery ny apôstôly Paoly nanoratra ny fiangonana tany Korinto itsika tena mahafinaritra dia betsaka mihitsy zavatra voalaza amin'ity hoy Paoly ianareo no trano arafitr'Andriamanitra samy merina trano arafitr'Andriamanitra hiditra tsara amin'izany tsika amin'ny lesona manaraka ao ve ianao no trano arafitr'Andriamanitra araka ny fahasoavan'Andriamanitra ny mena tahaka ny fanampitamarika mahay nanaovako ny fanorenana Mario fa mbaran'ny Paoly fampanangana izy ary hafa ny mandrafitra eo ambony Mario fa ny hafa zany manangana ary ho resahantsika amin'ny lesona manaraka izany nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny fa tsy misy mahay manao fanorenana afa tsy izay natao dia i Jesosy Kristy izy ny fanorenana vato fehizory marina dia mitoy Paoly milaza hoe ary izay manangana miresaka ny ampino izay manangana zany izy hoe mampiasa ny akora samihafa ary izay manangana mampiasa akora samihafa raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara izay le mandrakizay na azo na bozaka na mololo izay le tsy maharitra ka mana-tsafidy ianao izy Paoly isa minitra eo amin'ny fiainanao na ianao anangana mahatra na ianao anangana tsy maharitra azonao ve ny zavatra resahako ho anareo izay mahalala manokana za dia karazan'olona tia manokana andro tsy esany inona ny antony iniko atao mihitsy le izy satria fantatro zavatra ambaran'Andriamanitra momba ny lanja ny sabata zany hoe rehefa miala sasatra ianao miala sasatra tsara rehefa milalao ianao milalao tsara ataotsika voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka afaka mampiasa karazana materialy fanangana ianao azonao atao manangana fiainana ho an'ny nofo tsy maharitra na koa azonao atao manangana fiainanao ho an'ny mandrakizay raha toa ianao ka mpandrara dia ho hitanao fandrarana ho toy ny fomba fanangana ny fanjakan'Andriamanitra raha toa ka fomba fahazahoana vola be ny fomba fahitanao fandraranao dia mbola ho fantatra daholo ny zavatra miafinafina rehetra mbola atao fantatra ny antomandrisika anao reko tsara zany eny ary toy izantsika fa ny andro fitsarana kosa dia seho avokoa ny asany mpanangana rehetra fa raha tanginao ambony afo ny volamena volafotsy valsoa inona ny ataony vao mainka madio le izy raha tanginao ambony afo ny azo mololo na saloy tonga dia may ny afo no aneo raha toa ka misy lanjany mandrakizay ilay asan'le olona raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia andray valisoa izy samy merina valisoa antenaina fa valisoa feno io raha levo ny afo ny asan'ny olona dia ho fampiantoka izy fa ny tenany kosa ho vonjena nefa toy ny avy amin'ny afo ihany izy jereo lazainy tika teny message ho velona ihany ianao saingy zara fa velona tsy tian'Andriamanitra ho zara fa velona zany ianao tian'Andriamanitra tolora mbalisoa ianao tahaka ny lazaiko tamin'ilay zanako teo tiako nareo andray valisoa feno asa loatra ka ianao ny ao am-pony ozy hoe ianao ngika zanako hoe tiako omena valisoa ianao tsy tiako ny asanao may ny Amerikana dia tena tia mikarakara pension ary hitanao fa tsy adalany zany baiboly dia milaza fa ny tsara fanahy mametraka ny lova ho an'ny zanany sy ny zafikeliny asa raha azonao sary an-tsaina raha hoe amin'le andro isotrondronono mihitsy manidy ny faravarany banky amin'iny andro iny ihany koa dia miakatra daholo ny vidiny entana eny an-tsena amin'iny andro iny ihany koa dia bankiropitra ihany koa ny knaps tsy afaka mandeha ny volanao intsony izy amin'izay fotoana izay tsy nampoizina mihitsy le izy fa misy programa mpanjakana lasa manakana anay tsy afaka hiasa fa io ohatra momba ny retirety io mihitsy no soritan'Andriamanitra amin'ny alalany apôstôly Paoly milazana ny kristianina sasany miditra mandrakizay any hovavonjy any izy fa zara fa fanandositra ny afo izany no antony havelomantsika miaraka amin'ny tanjona izany no antony anarany jaona antsika anisany teny farany soratany io oka iaina toy izany mba handraisanareo ny valisoa feno afaka manao amen ve amen tsy ny asantsika ihany
sy ny teny ihany no tsaraina fa ny fisainana sy ny antony mandrisika antsika ny fikasana ko ary aseoko anao ndre mandeha zany jereo angeny tika teny amplified amin'ny korintiana faharoa toko 10:10 fa isika rehetra dia tsy maintsy aseho sy iseho araka ny maha isika antsika eo anoloany seza fitsarany Kristy mba ho tsaraina mba handraisany olona rehetra izay araka ny nataony tamin'ny tena na tsara na ratsy mba handinihana ny tanjony sy ny antony mandrisika izay tanjona ny tratrarany sy ny nanahirana azy ka ny fantohany sy ny masony betsaka mahery vaika zany sady zany hoy Jesosy fa izay rehetra miafina ny antony mandrisika dia mbola tsy mitovy amin'ilay lioka toko faharoa nasehoko tamin'ny fotoana farany teo izy dia tsy maintsy ho hitam-poko sy hitam-pirenena ka izay rehetra nafenipenina dia hoentina eny amin'ny mazava mba ho fantatry ny rehetra izany mahazava-dehibe ny kristianina miaino tsara mitandrina sy mirakitra ny tenin'Andriamanitra ao am-pony nahoana manan-danja satria ny tenin'Andriamanitra jereo ty Hebreo toko 4 fa ny tenin'Andriamanitra izay miteny dia velona sy mahery ka mamparibary misivana sy mitsara sy mandinika ny fisainana sy ny tanjona ao am-po izany no antony ilazako aminao fa tiako mandany fotoana amin'ny tenin'Andriamanitra isanandro satria misivana sady mitsara mandinika ny fisainana izy ary mahatonga ny antony mandrisika atao anatiko ho tena madio raha miditra ny tontolo andro vaovao aho manoro-hevitra mihitsy mba hanokana fotoanandro maraina ho an'ny tenin'Andriamanitra ianao mba handehananao amin'ny antony mandrisika tsara sy fisainana tsara mandritra ny tontolo andro maraka enao ny antony ny baiboly mantsy dia milaza fa isika tsy mitsara tena isika dia ho tsaraina afaka manao maina amin'izany ve ianao eny ary ka ny fitsarana ny fiainantsika dia tsy hamela ninina ho tavela io dia ho hita sy hazava-be daholo ny zavatra rehetra izany mahatonga ny Paoly milaza ny seza fitsarana ho tahotra ny tompo ampanajana io dia fanadidina tanteraka ny antony mandrisika ny fikasana ny fisainana ny tenintsika ary ny fietintsika ary izany mahatonga ny Petera milaza amintsika ny teny ity hoe ary amin'izany dia miasa mafy rahalahy sa hoe merina hoe miasa mafy ampitoetra ny fiantsona sy ny fividianana anareo fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay ka hanaovana fandraisana makotrokotroka sa hoe merina hoe fandraisana makotrokotroka amin'ny fidirana ho amin'ny fanjakana mandrakizay sy an Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika io fandraisana makotrokotroka io dia le hoe mpanompo tsara sady mahatoky nahita fahitana ary ty ny amaranako azy hitako nitafiky ny lanitra tamin'io nandeha teny amin'ny lalamben'ny lanitra saika ohatra ny any Romanina reny mihitsy rehefa mandresy ny firenena anankiray izy ka miverina izy mitondra ny babo avy any amin'ny firenena io dia mamakivaky ny lalamben'ny Roma izy ka ery ambony ery misy tohatra be dia be zany dia eny amin'ny faratapony tohatra no misy an'ny Kaisara dia mandeha ny tafika mitondra ilay babo dia zavatra tahak'izany mihitsy moa ny hitako tao anatin'ilay fahitana ka mandeha zany ny tafiky ny lanitra dia hitanao moa zany ny pon'ny Roma tamin'ny fotoanandro miorakoraka be mihitsy ry zareo manao hoe rehefa mitondra ny babily miaramila ny zavatra hitako tamin'ilay fahitana ihany koa dia olona mandeha ny tsisy ndalambe ny lanitra dia hitako miaramila mandeha mitondra ny babon'i Jesosy mpanjakatsika dia izao lazay ny tompo tamiko tianao ve ho isan'ireo olona zay ny tsisy ndalambe ireo any an-danitra foana izy miaraka amin'ny Jesosy Kristy mandrakizay sa kosa ve hiaraka amin'ireo miaramila mitondra ny baboko ianao hoe hoe hita ho isan'ireo miaramila reo tiako mba ho tsiraray aminareo sy ny tsiraray aminareo mihaino izany amin'ny lesona manaraka indray te hitondrana fampianarana fanampy manao amin'ny ity fehiny ity ok misy vondrona mpisorona hita ao amin'ny bokin'i Ezekiely ka ny vondrona ray dia antsoina hoe Sadoka mpisorona ary anankiray kosa mpisorona izay niaina tamin'ny fankatoavana an'Andriamanitra amin'ny fo ka izao ny zavatra nitranga niaraka tamin'ny vahoaka ry zareo raha mijery Ezekiely 3:7-7 ianao dia ho hitanao fa nanakaiky be an Jehovah mihitsy ny vondrony Sadoka dia hoy Andriamanitra hoe izany valim-pitiany ny mpisorona izay tsy nanakaiky kosa dia tsy maintsy ny andraikitra ny fampitaovan'ny tempolo tahaka an'izany mihitsy ny lanitra atao hoe tahaka an'izany mihitsy ny mandrakizay tia hanjaka sy hanapaka miaraka amin'ny Jesosy ve ianao tia hanjaka miaraka amin'ireo olona miara-dia amin'ny zanak'ondry ve ianao izany hoe miaraka aminy ianao mifanatrehany akaiky azy tsy lavitra azy manapaka sy manjaka miaraka aminy mandrakizay fampirisihana zany raha olona fampirisihana mba hiaina amin'ny fiainana misy tanjona mihitsy zany ka ity zany nietsika ataonao jereo ny tenin'Andriamanitra ka aroy mihitsy izay ambarany teniny aza mamela ny hafa hisarika ny fanapahan-kevitrao avelao ny tenin'Andriamanitra mba hamelanao mba hosarihiny mandrakizay